Aoka iombavaka antsika riavana. Ny voninahitra anao dia anao Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, noho ny fitiavanao sy ny famotramponao ka mbola nomena indray aina mahavelo izahay. Fofinaina avy aminao, no terizinao ary nomenao koa amin'ity maraina ity. Ankehitriny izay dia mankalaza anao sy misaotra anao, amin'ny voninahitra anao ry tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, ny Andriamanitra rehetra, tsara sady mpanao tsara ianao, ny Andriamanitra tia anay. Eny noho ny mazaka mipitiavana tokoa no natonga anay indray tafarina tamin'ity maraina ity, menao ny hery sy tanjaka fahasalamana feno sy tanteraka. Koa mankalaza anao sy misaoka anao zahay, eny amin'ny voninahitra anao, ary dia mitalao sy mpiankavanao indrindra Jesosy, Dieu avy miaranao sary biby nalatsaka tao Kalvari mba afaka amin'ny fahotana sy ny tsy fahamarina rehetra. Adeoko ilay fanamasina mahery mba hiasa ty anatinay, hitaradalana anay, andrenesana ny feonao, ary dia mimperezanao reto mpanomponao amin'ity andro misokatra indray amin'izao herinandro vaovao izay nitolotra tompo ho anay mpanomponao izao. Dera ny aja ny saotra ny laza dia anao Andriamanitra tokony sady marina, fa mila kosa ny fiteomena ambiampy. Tompo, meterina mandrakariva ka fombanao fa vonikeno izay mpanomponao. Amin'ny aranao Jesosy avy any Nazareta no zay manesy mangataka izany vavaka izany. Alleluia. Amen. Mbola mpitombona amintsika mandrakariva ny ravina ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray antsika Jesosy Tompo ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Alatsinainy ny fahafito ny volana Desambra 2024. Meny tompo antsika indray izao andro zao, hiderantsika sy mentsika voninahitra azy ary hitehirizany antsika momba ny heritry ny fahasoavany mandrakariva. Eo anatrehany ireo fihetseham-po maro samihafa azo mety mitranga eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona tokoa, dia misy sitrapon'Andriamanitra ka manirindrindra ny tompo amin'ity andro ity mba hanorantsika ny fihetseham-pontsika ho an'Andriamanitra. Atolorin'ny tompo ny fihetseham-ponao, izany no hevitra bandintsika tompo ry havana amin'ity andro ity. Atolorin'ny tompo ny fihetseham-ponao, ary dia anisan'ireo fanomezam-pahasoavana, anisan'ireo vokatry ny fanahy masina maromarina koa natondro ny tompo antsika, araka izay mivoalahatra ao amin'ny Galatena 5 ny 17 izany. Ho mantsoratra masina manao hoe fa amin'ny anaran'i Jesosy manoka amin'ny 2 fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, famirampanahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemim-panahy, fahononam-po. Tsy misy lalàna manohitra izany, fa izay any Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba amin'ny faniriany sy ny filany tamin'ny hazo fijaliana. Amen. Ny voalaza amin'ny 17 manao hoe fahononam-po dia adika amin'ny teny frantsay hoe maîtrise de soi, na koa zany ny fahaizana mifehy ny tena. Men'Andriamanitra antsika ny fahaizana mifehy ny tena, ary anatin'izany fahaizana mifehy ny tena izany dia ny fihetseham-po. Jesosy dia nampita tamin'ireo mpianatra ombieny ny tokony tsy hatahorany, aza matahotra ho izy. Anisan'ny mpahazo an'olombelona izany tahotra izany, ary manoro-hevitra Jesosy tamin'ireo mpianatra nananatra laza mandrakariva ny tsy tokony hatahorana izy ireo mahalona ny zavatra mitranga rehetra eo amin'ny fiainany. Ary izany indrindra no teny nambarany raha vao naneho ny fitsanganany tamin'ny maty izy. Rehefa nitsangana tamin'ny maty koa ny tompo dia nanambara tamin'ny mpianatra hoe fiadanana. Ary rehefa nampita ny hafatra maro samihafa ny tompo dia nanambara ihany koa tamin'izy ireo hoe aza matahotra. Ny tahotra dia anisan'ny mpahazo antsika tokoa, ary dia tokony ho tsaroantsika mandrakariva fa anisan'ny zavatra tokony hialana izany, tokony hialantsika izany tahotra. Ny anisan'ireo atao fihetseham-po mpahazo ny olombelona tokoa araka izany. Ary rehefa mitoetra mantsy ny tahotra dia tonga orooro, ary rehefa tonga orooro izany ny tahotra dia tsy tafihetsika intsony ny olona, tsy afaka maneho, tsy afaka miteny, tsy afaka manatanteraka izay tokony ataony, ary dia rehefa tratran'izay orooro izay ny zanak'olombelona dia tena tratry ny atao hoe tena
tsy afaka manatanteraka zay tokony ataony mihitsy. Anatin'izany ihany koa dia nampitainy Tompo aza malahelo ny fonareo izy. Mino Andriamanitra ary mino haikio. Ny alahelo ihany koa dia isan'ireo atao hoe fihetseham-po izay mahatonga ny Tompo hananatra sy hampianatra ny mpianatra ary hiala amin'izany orooro sy alahelo izany. Ao ihany koa rehefa tonga eo amin'ny fahatezerana ny olona dia anisan'ny fihetseham-po ihany koa izay tena mahazo ny olona izany. Ary Paoly Apôstôly dia nanatra mandrakariva hoe tezera fahaza manota, areo ka tsotratry ny masoandro miletika ny fahatezeranareo. Dia sy volalana hozy ny amin'izany ary rehefa tanteraka tafahoatra ny fahatezerana dia tonga fahavinirana ary dia sanatria tonga tokoa amin'ilay teny hoe romotra mihitsy ny olona rehefa tratra izany. Ireo no atao hoe fihetseham-po ratsy mpahazo ny olombelona ary nampitainy Tompo ny tokony hananantsika ny fiadanany, handresentsika izany alahelo, izany tahotra, izany fahatezerana izany ary hialantsika ihany koa amin'ny tahotra sy ny orooro fa hitoeran'ny fiadanana fendry tanteraka. Rehefa mitoetra amintsika ny fiadanana, rehefa mitoetra amintsika ilay fifaliana izay nampitainy ny Paoly Apôstôly koa tamin'izy nilaza tsaroantsika amin'ny Filipiana toko 4:4, ohatra hoe Filipiana 4:4 fomba hitadiavana azy, ny 4:4 Filipiana 4:4 mifalia mandrakariva amin'ny Tompo hoy izaho indray mifalia dia isan'ny izay fihetseham-po nomen'Andriamanitra antsika ary ahatonga antsika handresy ireo fihetseham-po izay mampiempotra ary mahatonga antsika tsy afa manatanteraka izay tena tokony tanterahintsika arak'izany. Antsoin'ny Tompo aritsika hanolotra ny fihetseham-pontsika ho an'Andriamanitra ary dia izay indrindra no anehoan'ny Tompo Jesosy amintsika ireo karazana fihetseham-po tsara dia ny fifaliana izany ary dia hoy izy hoe aoka hanana fo feno fifaliana isika, fo falifaly hoy ny Exodosy toko 4:7. Ao koa ny fo tia, Deutéronomia toko 9:5, ny fo matoky an'Andriamanitra. Izany koa dia mahatonga antsika hanana ilay fifaliana, hanana ilay fo ravoravo sy feno fahasambarana, ny fo matoky. Salamo 7:20 ary dia izany fo matoky izany ihany koa dia ampianarana ombieny etsero hoe confiance en soi, ny fo matoky an'Andriamanitra ny zava-dehibe indrindra anatin'izany rehetra izany dia ny fo ravoravo. Jeremia toko 10:5 dia azo antsika mahatsiaro mandrakariva fanomen'ny Tompo izany fanomezam-pahasoavana, izany fifaliana, izany firavoravona, izany fiadanana ary dia hananantsika ny fahasambarana izay nomen'Andriamanitra antsika. Inona ary ny anton'ny fifalianao amin'ity andro ity? Inona no anton'ny fahasambarana nomen'ny Tompo anao amin'ity andro ity? Ny antony lehibe indrindra dia tsaro fa ao ny andro izay iarahantsika amin'ny Tompo mandrakizay any amin'ny lampanofonany. Izay ny fototra ny fifaliantsika voalohany. Rehefa mahatsiaro tsika fa indray andro any dia hiaraka amin'i Jesosy mandrakizay any amin'ny fanjakany. Hitoetra ho aminy tsy hanana fahatamperana. Tsy misy andro sy alina intsony fa dia ao anatin'ny firavoravoana mandrakariva, ao anatin'ny fahasambarana tapitrohatra. Dia izay ilay hoe fifaliana tsy ompitratra omen'ny Tompo antsika mandrakizay iarahana amin'i Jesosy Kristy Tompo. Amin'Andriamanitra iray amin'ny fanahy masina. Dia idera an'Andriamanitra mandrakariva isika dia araka ny voalazan'ny Apokalipsy tokoa hoe tsy hisy intsony ny ranomaso, tsy hisy intsony ny alahelo, foana ny fitolokoana ary tsy eo intsony ilay fo mitaraina na koa fo feno alahelo fa hitoeran'ny ilay fifaliana avy amin'ny Tompo, ny fahasambarana sy ny fiadanana izay omeny antsika isika
amin'izany fotoana izany. Zany dia mahatonga antsika hanana fanantenana. Ary io fanantenana io mahatonga antsika azo hery vaovao ao amin'ny tompo. Azo antsika miroso mandrakariva. Motivation omen'Andriamanitra antsika izany. Hananantsika ilay fifaliana hitoetra ao anatsika isan'andro. Ny tompo ry havana amin'ity andro ity ary dia mampatsiahy antsika izany. Fa raha mbola ety an-tany kosa isika amin'izao fotoana izao dia ampatsevy ny tompo ihany koa fa manana lalana izy. Araka ny voalazany fa manana lalana iverinareo tondra fiadanana fa tsy loza hananareo fanantenana amin'ny farany. Ny Jeremia 9:20 tokoa dia mampatsiahy antsika fa misy ny azo antenaina ety an-tany ihany koa. Ary na dia eo aza ny zavatsarotra maro samihafa, eo ireo fizan-toetra izay mety halovantsika, eo ihany koa ireo fakapanahy izay mety halovantsika ety an-tany. Dia izao ny tsarovy men'Andriamanitra fo mandresy isika, men'Andriamanitra fampanantenana isika fa tsy maintsy handresy ao anatin'izany rehetra izany. Ary dia izay fanaham-pandresena izay mahatonga antsika hanana ihany koa izany fifaliana sy fahasambarana ary fiadanana zao men'ny tompo antsika tsirairay avy izany. Koa alao hery ary ry havana, aleoko isika tsiaro mandrakariva amin'ity andro ity fa tokony hanolotra ilay afontsika amin'Andriamanitra antsika araka izay nampatsahiviny tokoa, araka ny eo amin'ny ohabolana 4:7-20. Fa hoy ny tompo amin'ny anaran'i Jesosy, tandremo ny fonao mihoatra noho izay rehetra tokony ho tandremana fa avy ao aminy no havian'ny aina. Ary dia aoka isika hanana sy toetra mandrakariva ao anatin'ny fahatokiana nomen'ny tompo, hitoetra mandrakariva ao anatin'ilay fifaliana, fahasambarana, ao anatin'ny izay fideranan'Andriamanitra indrindra indrindra. Fa ny fanahy miderin'Andriamanitra, fanahy izay mitoetra mandrakariva ao anatin'ny fankalazana ny tompo amin'ny androm-piainana rehetra dia hiteraka fahasambarana sy fifaliana ary fiadanana ao anatin'izany. Aoka ny fitiavan'ny tompo hitoetra amintsika be dia be, azontsika manatanteraka ny sitraky ny fony amin'ny androm-piainantsika rehetra ho voninahitry ianarany ireriany. Andriamanitra ny voninahitra ao antsika ny fiadanana mahereza matanjah. Tsy miova Jesosy, omaly sy anio ary mandrakizay vavaka isika ry havana. Saotranao Jesosy satria tianay tokoa ianao. Tsy navelanao hitoetra ao anatin'ny ireo fihetseham-po izay mahatonga anay hatahotra, mahatonga anay alahelo mafy, mahatonga anay koa Jesosy ao anatin'ny fahatezerana sy ny fahavinirana, na koa hanana izay mety ilay folentika izay mety hitoetra ao anatinay. Fa izany rehetra dia efa noresanao Jesosy ka nambaranao taminay fa tokony hitoetra ao anatin'ny fifaliana mandrakariva izahay, ao anatin'ny fahasambarana tsy misy toa azy, ary hitoetra ao anatin'ny fankalazana anao, famezam-boninahitra anao, hatonga anay Jesosy tsy mba voafatotra ireo fihetseham-po izay mahatonga anay emotra, mahatonga anay tsy hahatanteraka ny sitrakao. Aoka Jesosy ireto mpanomponao amin'ity andro ity, mba toetra anatin'ny fofeno fifaliana sy fitiavana anao, hatoky anao fendro tanteraka, ary dia anatin'izany rehetra izany dia ho feno firavoravona ka hanehoana ny voninahitra ao amin'ity andro ity. Jesosy malalo, matoky anao izay mihinanao zahay, ampianaro ho tianao isan'andro ho voninahitra ao. Misaotra Jesosy satria nitantana anay tokoa mitaraka ambana amin'ny fahamarinanao ianao, ary dia hoinao hoe aza matahotra indro momba anareo isan'andro mba hara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Dia hoinao Jesosy nianja amboninahitra, nidera ny fankalazana, fa aminay kosa mpanomponao, fahasoavanao Jesosy Kristy, ny fitiavanao Andriamanitra iray, ny hery, ny fampiraisana avy aminao fanahy masina tsara indrindra. Misaotra Tompo malalo. Aleluia.